Ny ambassadeur-ny Osoa sy Adia no mandrosa tokantranontsika ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra ato tokantrano samy hotahiny Osoa daholo. Efa ampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Osoa sy atoriany sy Adia zay vao tonga any amin'ny Osoa. Satria efa ezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika monjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitany Osoa mihitsy ny dadaiava zany, efa miezaka mafy ny ambassadeur-ny Osoa sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra efa miara-miasa miara-miady mafy ampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao. Ho hitan'izao tontolo zao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafotana ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahery izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo zao. Zay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra sy Adia ambassadeur-ny Osoa tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Osoa toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa magnina moa zany hoe tsy maintsy atao batisa ny Osoa ato amin'ny sy Adia satria sy Adia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy Adia no vao mety satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy. Zay ny lalàna zany. Raha vakitsika ato amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay ny itondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io, fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao fa misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io mba hetsika eny angambany sary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsiana teo. Galatiana 3:7 andinin'ny 7:20 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana afinahitra ny Osoa ny voalohany indrindra zay nitondra ny famonjena ary afinahitra ihany koa ny olona zay mandre zany mbola sina fanitsiana foana ihany an'izany azany. Galatiana 3:7 andinin'ny 7:20. Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Osoa dia mitafy any Osoa. Tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisana fa tenareo mihitsy ny asina fanitsiana aingana dia aingana fa tsy mety io. Dahoara zany hoe eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Osoa dia mitafy any Osoa. Ka ny dika teny mety hoe na iza natao batisa ho an'ny zay voaositra satria ilay voaositra moa dika le Kristy io. Na iza nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra. Zay mety tsara izay. Zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za ary ny soratra masina avy any amin'ny Osoa ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao ka iza ilay voaositra ny arahanao, raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesasy no nanaovanao batisa, zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesasy ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao. Zay ny lalàna zay. Tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany. Ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany noviany. Dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa tao amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao. Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandra anao dity folo. Tsy izy ny dikan'izay. Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voameny nampanota anao. Tsy izy ny dikan'izay. Satria fa haintsika tsara fa ilay dity folo dia tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauritiana tsy haiko intsony. Tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana
ho an'ny zanak'Israely irery any ka raha vao ny afafiena amin'ny tandrana didifolo de fa lasa ny tandrana didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikany zay zany hoe batisana ampitandrana didifolo anao satria ilay Jesosy ny tomponao de mampitandrana didifolo zany hoe de voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny ela satria hita amin'ny akanjonao lay didifolo ka rehefa maty anao de io nitan'ny Yahosoa voalohany indrindra de ho atsipiny any amin'ny ela anao ho any amin'ny farihy mirehitra afy sy ny solofarany afaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao de manatolo anao ny ambasadeur-ny Yahosoa Ziadia satria ny ambasadeur-ny Yahosoa Ziadia no efa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na hoe mindana miaraka am'izany Jesosy zany na Jésus na Jesus fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Yahosoa fa rehefa miaraka amin'ny Yahosoa anao de afaka amin'ny fahotana ary tsy manoto intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay natao-batsy atao amin'ny Jesosy io mihitsy zany na natao-batsy atao amin'ny rafitra didifolo io mihitsy zany de tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany itsonareo mandrakizay tsy ho voavony zany tsony ianareo mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany ohatsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany de manambara mihitsy fa zay rehetra natao-batsy atao amin'izany rafitra didifolo zany taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalàna ny Mosè dia avy hatrany ny valiny de mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo io vatanao io zany de mitafy an'io hoe ianao de miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Mosè zay zatra falazan'Andriamanitra fa tsy azonao atao de ianao zatra de mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farihy mirehetrafo sy solofara ianao mba tsy hahatongavanao any zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Yahosoa zay toriny Ziadia satria Ziadia reo ny manalanao amin'io didifolo io ary tsy mahazo mitandrana io tsony anao satria efa nampianariko lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Yahosoa nampitandrana didifolo mihitsy niverenantsika kely le teny fa io Yahosoa io mihitsy ny ara de mahafantatra mihitsy fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mosè ary tsy azo anisorana donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika am'izay le teny satria mbola miditra am'le didifolo tsika de venatsika miditra am'le hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao koa vononao koa io vao mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Yahosoa zay toriny Ziadia satria ny fampianarany Ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra de zay hoe tsy mahazo mitandrana matitoko fadimy entany keotra de ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy de mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara am'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na de litira ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampina ny teny de aza ny esorana ny teny tsy ho foana zany io teny io de otaony miatoko faefatra andin'ny faharoa ty zany le tsy ho foana ozy Yahosoa hoe tsy misy ho foana reo lalànareo na litera ray na tendrotsondra ray aza zao ry izy aza ampinareo ny teny zay ndidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany de aza nampina de aza ny esorana fa tandreo ny didiny avahandriamanitra reo zay ndidiko anareo tandreo le didin'Andriamanitra nytandriamanitra zay nandodianareo ka inona zay teny zay de zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho an'ny tsy azo entina ty Madagasikara ny didifolo sy lalàna Mosè tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Chine tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Danemark tsy azo entina ny Islande tsy azo entina ny Finlande tsy azo entina ny Espagne sy ny mahasamihafa be de be tsy azo entina makany zao ny voalazany tenin'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronomie toko fahenina andiny voalohany zao le voalazany tenin'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie toko fahenina andiny voalohany ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avahandriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay aleanareo ho lovainy io zany le tsy azo ovainy io teny io ary tsy azo anampiny io teny io hoe zao didy zao dia hampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avahandriamanitra reo hampianarina sy arahina
sady ampianarina zany izy io aroarana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy a na oarana amin'io teny io a de mazava-be any amin'ny tany zay ho aleanareo olovany ho aleany zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely a olovany a de Israel io tany kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany Israel izy am'izao tsika miteny zao izany hoe ao Israel irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy tena voarara lalàna tsy azo entina ty Amerika voarara lalàna tsy azo entina ty France voarara lalàna tsy azo entina any Angleterre voarara lalàna tsy azo entina any amin'ny Arabo zay tsy azo mihitsy tandremana am'izany toerana zany fa voarara lalàna zany lalàna hoe tsy azo nareo atao no mitandrina an'io nefa nijereo nareo nitandrana daholo de zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo de nandika lalàna nefa de rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a tamin'io didy folo io ianareo de mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mosè zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra ao amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra ao amin'ny vatanao io zany a de miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanoty ianao mandrakizay satria nandika lalàna mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna ary le mpanota efa nampianarantsika foana fa hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany de tande makany amin'ny elo d'office raha vao maty a na le pasteresse mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao de le mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo a na inona grade na inona klasiny a miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo ary zay lay hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy ato ambony tany a afa-tsy tokana rery any a de zay nitory an'izao fanafana fahotana nitory any Ahosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy mazava zany fa efa madio izy matongotongra an'izao teny zao fa ianareo rehetrarehetra de efa manoto daholo ka ny ianareo mifanao batisa an'io a de mifanao batisa amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina ny batisa ny fanaovanareo de poizina ho aminareo saminareo ihany zay no tonga hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao na pastery ianao na mopera anao na mpitondra fivavahany ianao na kardinaly ianao na inona fiantsoana anao de antsonanao anatina ny ziady rehefa teo vonjena rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly fa devoly ika nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky ho vonoina devoly tsony mazava-be io sary io ane ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho any zanak'Israely reny inge io de ahoana moa zany idiranao anatin'io Exodus 8:20 faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5 ino inge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna amin'ny Mosè de mbola ho tandremanao ihany le izy Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5 ary Mosè niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao ny zanak'Israely ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nolazana hoe mitandrina nyty didy folo sy lalàna Mosè ty ireo no sena mitandrina an'io tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina voararany lalàna mihitsy mazava-be io teny io zany tsy misy hoe araky ny eritreritry soratra masina miara mahititsika miara mijeritsika miara mamantatsika fa tsy koa hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsisy fantatranao zany satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny zay ny maro fa ny tenany ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena de ny manalanao mitondra rafitra itony satria mamono ireo zavatra ireo satria hoe olazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany de zay de amin'ny 5 hoe 5 ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo zay firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ty zany
zay nylazay ny fanatokana ho an'ny israeliana reny sy ny taranaki Jakoba dia nididy folo sy lalàna Mose. Tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io. Ka izany teny izany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy, fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io. Ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io. Porofon'izany ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo hamarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io. Satria efa miraikitra mioditra eo ka raha vao maty ianao mandeha ny fitsarana dia vao mandeha ny fitsarana dia ianao no hita eo hoe iova mitandrana didy fosy lalàna Mose anao mipetaka eo amin'ny hoditra anao. Dia trandia mazava mpandika lalàna dia tsy maintsy makany amin'ny ela anao efa mazava lalàna hoe ary dia sio le tena mpandika lalàna zay ho levony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna ho tsy peny amin'ny elo ny dikan'izay ne. Tesaliana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo. Zao vakitsika aloha le ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 147 19-20. Ny antony zao fampianarana zao zany dia hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'ny Jesosy na Jesoa ianao, Jésus jizasinao ianao, tsy maintsy miala teo ianao. Fa raha vao maty ianao dia any amin'ny elo. Ka tena mifaliry mba amin'izao fotoana izao anao nandrean'izao fampianarana zao. Ho anao le famonjena ny dikan'izay. Mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra. Ianao tsara mizay ary mikasika le didy fosy lalàna Mose. Mbola miverina le teny. Milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto hoe any amin'ny Israelianina ihany izy amin'ny zanataranaki Jakoba amin'ny Jakoba no nambareny amin'ny ty teny ty. Ao amin'ny andininy faharoapolo. Tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy. Izany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny. Tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mose. Na nina nefa ianao zay mahita anasy mandreana io na eny didy fosy lalàna Mose. Io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e. Nefa nireny teny reny le hoe tsy azo napinana, tsy azo nesorana dia namafisina tao amin'ny Salamo. Hoe tsy mahazo mahafantatra ny mihitsy ny hafa firenena. Tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany, tsy fanao zany, tena fady mihitsy zany. Fa io dia hoe nomena-poiziny ianao ny devolona dia efa nio ka izay no mahatonga ny ziady mbola miantso hatrany amin'ny mpitondra fivavahana eo maiza manetry tena. Maiza manetry tena fa hamonjy ny diako hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur. Ny fanavy any aminay dia mitovy daholo eo vonjena ary io fanahy io no vonjeny ziady za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao vonjeko zao ary metezy ho vonjena amin'izay fa jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty. Ny fivavahana rehetra zao teneniko zao dia zay Andriamanitra rehetra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo. Ary ny mpanota makany amin'ny elo dia jereo le Andriamanitra ny tomponareo. Fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io Andriamanitra marina hoe tsy misy. Zao Andriamanitra marina ampianariko anareo zao hoe iavaly dada malalako ary Ahosoala zoko malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana. Zao samy toriny marina aminareo dia metraka fantainareo na hoe ahoana ary ny mamarina anao sy mampadio anao. Ho avy eo tsika araka lalàna zay omena fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala amin'ilay Jesosy koa ianao, ilay Jesosy Jesoa na Jésus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy nafaka anao tamin'ny fahotana iny. Mahay an'izany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika amin'ilay hoe zava-doza nampianarin'ny lay Andriamanitra tsy izy ianareo ilay Jesosy Jesoa iny na Jésus jizasy satria nampanotanareo izy. Zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Ahosoa ao amin'ny Jaona zay le tena izy Ahosoa le tena izy. Mbola ampianariko atsika moa zany natonga hoe anarin'ny Ahosoa aty nisy nametraka fanonteniany koa zany dia zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarana. Rehefa resy lahatra dia miantso amin'izay manao batisa ary ziady efa miantso ny rehetrarehetra resy lahatra. Fa io raha vao tsy atao batisa nareo dia vereny amin'ny elo. Indrindra fenareo zao teny zao niaza mba maty amin'izay nareo. Fa raha nareo maty amin'izao tandy any amin'ny elo direkta daholo nareo dia aza miteny hoe zay tsy matahotra elo. Raha tsy matahotra elo anao dia aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème. Fa matoa mbola mitady an'ireny anao olona matahotra ny faty ianao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny be vava ny dikan'izany.
ka vakitsika ary ny jaona toko fa 5:17 ovakitsika amin'ny anarany Hosoa jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitania Hosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy ino rehefa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Hosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa jereo nampianarin'ilay Jesosy anareo na Jésus anareo na Jesus anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona mony satria ony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lena ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonoana olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ry hoe nokevakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo ary ny dada Iava de niteny mihitsy ny eo Matio toko fa 5:20 zafady Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lanitry nefa n'lay Jesosy na Jesosy Jésus Jesus ry mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha-olombelona tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matio 5:48 ko am'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'irainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lanitry zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany ambony tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany zao tsika aloha hijery kely le teny hoe tanteraka zay karoatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada Iava de vetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo ny tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy mihitsy n'le tanteraka zany araka ny bokyny aiza misy iny dao jerevantsika kely kiariko akely an'izay aloha Filipianina 3:15 ny jerevantsika vetrany jerentsika le izy any fahitatsika le izy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka nidikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indrainge izy io hoe Filipianina 3:15 ovakitsika amin'ny anarany Hosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsary hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ntika zay atao ny Hosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany fa nioerana an'Andriamanitra daholo nge ataonareo hoe zay no tonga na miteny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge oaka ho any amin'ny elo satria misy mihitsy ny parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona rehetra hatramin'izay tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Hosoa Hosoa le tena izy de zao tory ady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dika zany hoe miala mitony zatra tsy matanteraka anao tony toy ny Andriamanitra mampanota anao tony zao vakitsika zany zatra nataony io zanak'Andriamanitra io avetsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona toko 9 tsindrina fanondroany le teny hoe namafisy ny Hosoa indrongo io teny aza manota intsony io hoe nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jesus Jesus sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manota foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lahady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana de zany mahatonga azy miteny an'io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona toko 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraka 12 ary efa nitraka Hosoa de hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny de tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoka de hoy Hosoa
de le vehivavy mantsy eto tratrany jangatsanga de hoe misy manameriko anao ve de hoe zy le vehivavy tsisy tsony tomko de hoe osoa taminy za koa raha de tsy manameriko anao mandehana ary am'izao sisy izao taoko ngeza be mihitsiny de aza manota intsony io izy io mpivoantsara io soatra ary am'izao sisy izao de aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany de didina am'izay hoe aza manota intsony zay le tena andriamanitra marina zay lay andriamanitra tena marina de namoaka didy mihitsiny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao hoe tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha andriamanitra mahafantatra fa olombely ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitatsika mihitsiny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po ve izy ny dikan'izany io nge avaikitsika ny teny andriamanitra hoe apokalipsia toko fa roambyroapolo io nge avaikitsika kely teny andriamanitra ty andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo lovaka tsy hoe diny faraky amby roapolo apokalipsie 22 lasa aloha vakekely ato azafady raha olona fa 22 manisy zay apokalipsie 22:15 elisy ty vaketsika rehetrehtra vovoninahitry tady avasy Josoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tianainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy andriamanitra ve zany be famindram-po am'zany hevitra zany any ivelany aro izy ny alika koana ny fanao mihitsy lanitra ary ilany le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra am'zany fa tena maty am'zany ianao raha ovaketsika koa ny apokalipsie 21:15 apokalipsie 21:15 tsyrevantsika nde mandeha zay le zay 21:27 azafady 21:27 apokalipsie 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina apokalipsie 21:27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoatra ao anatin'ny bokyny fiainazany zanak'ondry ihany zay any Josoa ihany nydikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Josoa Josoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazomitsany amin'ny lanitry ny lanitra satria maniny le tompo-trano any nge dada Iavay io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterany renareo zany amin'ny lanitry ny lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao de tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany nao belo hoe hiditra any ianao oty ianao aza olombelona kely io kiantranao belo be hoe hitsy azy za tsy maintsy tonga any tsy vita ny vavanao zany rehefa ndeho any ianao de arao lalàna tompo-trano ohatra hoan'ny filoha-pirenena anao de tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay anao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay anao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay de tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoha-pirenena hitanao am'izany hoe misy etape be deabe vao tonga any amin'ny filoha-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nga velao fa mandeha ho azy io filoha-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao nge io e fa zany andriamanitra zany angaminao mety maty zany mety miala am'izay fahefany ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty de tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manaranao an'zay ady a zay mitory ny Josoa de anaraka ny Josoa ianao dikan'izay hoentiko makany aminy zay le hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Josoa zay torin'zay ady a vo afaka satria be deabe rehefa pisoloky le anarany hoe Josoa zao raha mijereny amin'ny YouTube nareo any any amin'ny Google de fa feno zany anarany Josoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo anefa ny soatra masina ny Josoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Josoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra ara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny atsararananany ary zany ny qualité tsy mety manaiky zavatra ratsy izy de ndao raha jerevantsika ny teny Andriamanitra
namafitsy ny apôstôly azy zany teny zany. Jaona voalohany a toko fahatelo a andininy fahadimy sy ny faheniny zay fa namafitsy na fa tena tsy manotany eo amin'ny Josoa. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny faheniny. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Zay le lalàna zay. Zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy navita nanaisitra ny ota fa tsy Josoa ary tsy misy ota intsony eo aminy. Jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny Jezasinareo nampanota anareo dia eritreritra avy nareo fa voavonjy ny tika azy ao mamandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty amin'izany ianao fa aza miditra amin'izany verenay elenao tena izy manatolona ny Josoa andao tao abatesa amin'ny Josoa amin'izay fa zao rehetra zao ngeny mamely anao andininy fahenina fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony a fa izay rehetra manota dia tsy nahita azy na mahalala anazy. Mahitsy be zany teny zany. Ny olona mpanota dia tsy mahita an'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy. Iza zany io fantatranao io. Ianao zay milaza fa mpanota hatramin'izay tsy hoe koa ianao androany vao miteny izay koa tsy mpanota dia mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay. Marika bovomay mampanota mihitsy ny atao amin'ny Josoa zay no mahatonga namiantsy hoe ary nampanota anao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota. Jereo nge ny tenin'Andriamanitra ny andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo jereo tsy nge ty mba dinindreo rehetra nge teny any tokantrano e dinio nge ty teny ty ary izay manota dia avy amin'ny devoly a satria ny devoly a manota hatramy voalohany mba jerevo amin'izany mba dinio mihitsy izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra zay soatra masina dia avy any amin'ny devoly daholo reo dia tsy mahatonga saina ve anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany. Ny devoly nge zany ny dadanao dia tsy mba mieritreritra fe anao hoe ho asoroko ny tenako amin'izany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao iny vao mianao mamaly foana tsy misy an'izany rangaha tsisy mivaky loha amin'izany rangaha ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha amin'izany hevitra zany. Ianao nge zany le devoly ary tokony mailao aminao daholo manodidina anao satria ianao zany rehefa devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa fahatelo amby efapolo 43 44 ndreo nge avy kitsikity teny ty ianao tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo ianao nge modomeny voly fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana dia mbola eretanao ve zany sary zany dia zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8 43 44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo. Io zao ianao io tsy mahay mihaino ny teny ty mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritrereta hoe izao ve ny teny mandeha dia mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge ty ny valiny zao le izy ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny dia tsy motonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly a dia zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana dia tsy mety miala faratsiny ianao dia mbola sy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina. Dia zao jereo nge ao amin'ny andininy amin'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha. Misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikany eo ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy dia devoly mpamono anao ve nipetrahanao moto tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy maty ny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao a mba tsy ho tonga any amin'ny lanta mihitsy ianao satria zahatra tsy tiany ianao makany dia ampahorina anao ataony manota ohatra anazy ianao dia mbola sy tonga saina ve mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io za tena miteny mihitsy mba havonjy eo reto le fanahy teny ianao zay maheno anahy io efa miara-miasa daholo zao ny lantilanty etra ho amba hamonjena anao io anareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo aza manamafo saina efa no ny miezaka any ziady ambassadeur anao soady nefa miezaka ataoko direct daholo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français amin'izao ry tenenako zao misy dia efa misy teny français mandeha direct ao
mane directa koa ny teny sinoa am'izao retenenako sao langy anakevitra zany miara-mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany angery olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur so tena monjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fanahnao aza manaiky vonoany de volontsony mifana fanaovana ratsy io nao fa possible mihitsy ny miala am'ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'andriamanitra atao am'ty fanjakana tya zay efa misy eo am'roa arivo eo zay hoe ty madagasikara zany reo anjaranareo mampita-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay satria farana ny tantarany fampidirana ola fampidirana nisany tsy famenona nisany jentinisa ho ampidirina koa nareo hafa firenena maiza miditra nareo miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe melanareo am' jesosy a ary ny batisanareo nefany de batisany araka tamy jesosy jesoa sy jizasy jesus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' jesosy ianao na jesus na jizasa dia jesus zany izao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo a no mitafy an'io andriamanitra tsy izy pampanotanao io de tsy afaky eo mihitsy ianao novenoviny raha vaketsika mibokiny jauna zafady a galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa valina am'teny de galatiana 3:27 averiko am'izay le izy galatiana 3:27 a vaketsika aminarany eosoa fa na iza ianareo natao batisa ho any eosoa de mitafy any eosoa satria la voositra zany eosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' jesosy ianao a de jesosy zany nitafinao lay jesosy mpampanotanao ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i jesosy io a de ny fahendrena ny alatao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vo natao batisa tamy jesosy ianao a de mitafy an' jesosy ianao hatramy farany tsy mety miano io fitafina io ny any tokony anafanana io de any am' batisa manatona ny eosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny eosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony zay vo tena afaka mifahotany ianao satria be debe ny eosoany fa izao a mampanota olo reny a tsy afaka mifahotany mbola mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra zay ny mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le diditeo hoe natokona ho any zanak'israely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra mandinika daholo tsy ketrehetra zay mandre a indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'zany nareo na frantsais na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io e raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny teniny moseny eo anareo e ao anatin'ny soratra anareo any any am' bokinareo any de misy soratra mihitsy ny ao hoe manaiky any mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany mose zany nanoratra an'io zanak'andriamanitra teo hoe yahosoa io ary zany eosoa zany zao toy izy ady azy hoe afaka mifahotana tsy manotentsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao noho zany a mba hatonga le fitafinao ho tafahala atao le hoe ianao mitandrana didifolo esorona le didifolo zany o mitenanao io ary esorona le jesosy am'y tenanao io na jesus jizasy jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vo afaka mifahotanao zay vo afaka atao io jesosy jesoa satria any vo afaka io andovaka etsika eny ao bokiny asan'ny apôstôly a toko faharoa amby roapolo a andininy fahenina ambiny folo asan'ny apôstôly 22:16 vakitsika inarany eosoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 tanao zany hoe didiny ianao zany fa io le mitondra ny famelan-kely ko anao ary io le manafaka anao am'fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka mfahotanao zany hoe raha vo tsy antsonao zany ianarany eosoa de tsy ho afaka mifahotana mihitsy ianao raha vo tsy antsonao zany ianarany eosoa de tsy ho afaka mifahotanao ianao de ozy le olo hoe io tsy important zany azotsona zany ianarana fa rehefa mino de ampy aza manao an'zany fisailana zany tsy voatsindry ny soratra masina mihitsy jerevantsika iny hoe minao ny aosoa
de vonjeny ianao sy ny ankononao jevasikesy asiny apôstôly seza angambany izy iny mba tsy ho saherantsika am'le tena vakitsika tsara izy io asan'ny apôstôly toko fianaminy folo andiny fa ao amin'ny andininy fahatelopolo vakitsika asan'ny apôstôly a toko fa enina ambiny folo a de andininy fahatelopolo sy ny fakivitsika teo manomboka andiny fahatelopolo mandemoka andiny fahatelopolo ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy de ho izy tomboko inona no mety ataoko mba vonjenao zay zany efa antanina ianao koa zao mametaka an'izany fantanina zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany tena zany de inona no ataoko de ho izy roa lahy minoa ny ahosoa tompo tsy maintsy mino anao zany a de le inona iahosoa le inona satria io le mahafaka ny fahotana de inona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao io zany ny azaonao famonjena io iahosoa io le mahatonga anao tsy manota io iahosoa io satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony ary matoanao mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy zay fotsiny valin'zay ka rehefa mbola sy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao a de mpandaingy ianao fa rehefa tonga ao amin'ny iahosoa kosa anao de miteny hoe za tsy mpanota intsony satria tena afaka ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany ntsony ianao no zany ny teny meko atsiketra androany a manatona ny iahosoa de andao tao batisa am'izay fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty anao any amin'ny hely foana satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo hita eo zany mpanaradian'i jesosy hita eo zany jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao mba tonga zany ho afaka daholo a mba ho voasasa mba ho voadilo anao de miala daholo zany a tsy maintsy atao batisa anao manatona ny eziady zao hitanao zao na to hoe ziady ty hitanao ty ny tenako ty zao na to hoe ambasadorany eo soa ziady mitondra ny teny famonjena lay tena famonjena ho anao ary tadidio fa tsy mitovy amindreo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana fa ziady mitarika anao tsy anota intsony tsy mitovy zany zay reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'reo reo mpampanota olo reo to zany hoe ianao avy aiza hitatsika eo zany fa mbola tsy mety tam'izany tonotsika ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo zao fotsiny reo mpitondra fivavana reo nge nampanota anao foana ary nitondra nitory andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny helo raha tonga kosana nitory andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompony ty soratra masiny ty satria zay nytenenina de nampianariko anareo daholy iza zany ny ambasadorany saziady ianao mamariana azy fa raha olombelona mitovy am'reo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatram'izay fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo de nio hoe iza zany za de nio zay fa zao fotsiny teny meko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramy voalohany vakitsika ny ten'andriamanitra araka ny bokyny jaona 15:3 jaona 15:3 vakitsika amin'ny anarany iahosoa efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo ny olona zay mahazo mivantana n'io teny iahosoa io zany de trandria madio automatika izy rehefa mitondra n'io teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambasadorany iahosoa zay efa nentina taminareo ary zay moa na tonga de ola nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zahatra nytoriko ary nanenjika daholo ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno ny marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina tonga ny famonjenanao maiza mibebaka maiza manatona n'andriamanitra zany zay moa zany ny teny mazahata aminareo zany satria zany iahosoa zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay zany ny tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly disy
asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo a andiny valo amby telopolo no vaketsika asan'ny apôstôly a 15:38 zany vaketsika vetivetika aminareo soa hoe zany angeny toina famelan-keliko aminareo e fa leny toriny olona taminareo tsy namela heliko izy sady tsy navitany zany vao miary nareo nampidiriny tao anatin'ny heliko atao a miala tao dika zay asan'ny apôstôly 15:38 a de miatsoany eo soamy sy minomboka androany a de vonjeny ianao tena fitiavany zany azarina le fitiavana asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady 13:38 asan'ny apôstôly a diso kely toko sy andiny meko teo fa 13:38 nizy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 amizay sori zao ary aoko fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keliko aminareo alefa ntoizana mo izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keliko ianao no tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao malatona ny aosoa am'izay ianao zay fa de mirahasotsika eo tainao soa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay a ataotsika ariva afaka aza sotra petsaka dadavala iavano ny amin'ny teninao hitondra ny ahatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona am'izao teny zao dadamala iavao de ny olona hitodika ho any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalany ahosoa zay nafoy ny ainy nandajaka ny rany ho fanavotana an'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamala iava ho any aminao iahosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamarehana naseoko azy teto ny fahamarehana naseoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netsony ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany de iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjely satria rehefa notonoana anarana hoe iahosoa de tena afaka ny fahotana tokoa zay niaraka taminy ary tena tsy nainanota intsony sodrapetsaka dadamala iava voninahitra anao mandrakizay de mamali vavaka mamali antso aonao voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao iahosoa anao mazany vavaka rehetra zany halleloia amen de mirahasotsika rehetra samy tenao soa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manjaka anzay a velomatomo